Ao anatin'ny tontolon'ny fialamboly kosa moa amin'ny hetsika farany herinandro hiaraka hanafana ny lanonana mandritra ilay cabaret manokana hotanterahana ny zoma ho avy izao etsy amin'ny BC Blues Soanierana ireo mpanakanto andrarezana sady manana ny talenta mampiavaka azy dia Aloma Bekoto ary Farah Gloum ravaka andriamanala sy Stefana Razafimanjimy nanao an'izay fanadetsinay raha izay. Cabaret manokana no atolotry ny BC Blues Soanierana amin'ny zoma ho avy izao manomboka amin'ny valora sasany alina. Mpanakanto andrarezana telo no hanafana ny fotoana amin'izany dia Bekoto, Aloma ary Farah Gloum. Ny mampiavaka anazy zany dia ireo mpihira izay tany saiko to zany mbola tsy niona mihitsy, mbola tsy niaraka nihira zareo nefa zareo samy manana ny maha-izy azy dia ho hitantsika amin'ny fotoana io zany hoe inona zavatra hitranga ao amin'ireo olona telo ireo ahoana izy telo mampiara-peo miaraka mihira zany dia le izy 20h30 ny fanomboana dia 75,000 francs ny réservation anay. Ny fampionana amin'ny olona maro amin'ny toerana mahafinaritra no tanjon'ny BC Blues. Akoatra ny maha-resto snack ny BC Blues, misy bara ihany koa ny toerana ary ahafahanao ihany koa manao karaoké, open lave ary mandihy. Mandray ireny karazana fety aman-danonana samafiray ihany koa ny BC Blues etsy Soanierana. BC Blues des restaurants karaoké, mandray événement zahay mariage, baptême, confirmation des réunions koa. Dia zahay manana 3 box VIP mampanofa salle koa zahay location na salle avec service complet manao service traiteur koa zahay. Amin'ireo fotoana fanamarihana fety manokana dia isatrany ny hetsika manokana hotanterahana eto amin'ny BC Blues Soanierana toy ny amin'ny fety mifankatia amin'ny 17 ny volana febroary ho avy izao ohatra dia izy hetsika manokana ho karakaraina eto. Ny andron'ny asabotsy kosa dia mikasana ho hetsika manokana izay anasongadinana lohahevitra samihafa amin'ny BC Blues mandavataona. Misokatra isan'andro manomboka amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 maraina ny eto afa-tsy ny alahady. Dia izay fanadihadiana iray izay no maranana ny vaovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy toy ny mahazatra fitsinina fohitrany vaovao isan'ny nisongadina tsy mbola misy ny kandida atolotry ny ankolafy ravalomanana fa mbola miandry ny fahatongavana andriamatoa marika ravalomanana andrarezana ity ankolafy ity vao afaka amboaka fanapahakevitra mahakasika an'izay efa nahavoray ny taratasy fangatahana avy amin'ny filohan'ny teteza mita kosa ny senita ny amin'ny anatotosana mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka saingy miandry ny fanapahakevitra avy amin'ny raisam-pirenena kosa vao amoaka valiteny mahakasika an'izay fangatahana izay ny senita. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany tamin'ity androany ity metraka ny veloma mandrapitafa indray ary mirary alina finaritra miaraka amin'ny fety lavitry matevy hatrany.